aminareo anyriavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Baikon'i Jesoa Kristy ny Batisa. Baikon'i Jesoa Kristy ny Batisa. Ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 7:20, ny 9:40 hatramin'ny 20 no isotomantsika lesona indray an'io fa Baikon'i Jesoa Kristy ny Batisa. Tafiditra tao amin'ilay iraika fanaovam-pianatra lehibe izay fantatry ny kristianina rehetra ity apahana mofinainantsika anio ity. Hafatra farany izay nataon'i Jesoa ny mpianany tao aorianany nitsanganany tamin'ny maty, mialohan'ny andehanany niakatra ho any an-danitra. Misy vetikevitra mafonja nampitain'i Jesoa ny mpianany, fa izay raisintsika eto dia mahakasika ny Batisa, ary hitantsika eto fa baiko ny Batisa. Misy zavatra vitsivitsy ry havana tokony ho fantatritsika ao anatin'izany hoe baiko ny Batisa izany. Voalohany dia fantatritsika fa tafiditra ao anatin'ny maha-izy azy ny sakramenta, ny hoe nodidian'i Jesoa Kristy mba hatao izany hoe ny sakramenta dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra amin'izy nodidian'i Jesoa. Eto dia hitantsika fa baiko mivantana avy amin'i Jesoa ny fanaovana ny Batisa. Manao Batisa azy koa izy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny Fanahy Masina. Tahaka ny nanomezan'i Jesoa baiko mivantana ny amin'ny fanasan'ny tompo, ny tenany hoe zao ny ataovy fahatsiarovana, dia feno ny fepetra mahasakramenta azy satria nodidian'i Jesoa mba hatao. Eto amin'ity baiko ity dia tokony ho hitantsika ihany koa faharoa manarak'izay. Ny fonjan-kevitra hitantsika eto amin'ity baiko ity dia hitantsika fa baiko maniraka ny mpianatra. I Jesoa Kristy tsy mba nanao Batisa, na dia voalaza fa nanao Batisa amin'ny Fanahy Masina, izy dia tsy mba nanao Batisa, saingy ilay fahefana nomena azy, ilay teneniny eo amin'ny 9:20 hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, dia indro omena ny mpianatra izany mba ahafahany manana fahefana hanao Batisa. Dia indro ary Jesoa miteny maniraka ny mpianatra hanao Batisa, manolotra ny fahefany mba hanao Batisa. Ny fahefan'ny fiangonana hanao Batisa zany dia ny fahefana izay nomeny Jesoa Kristy malalaka ho azy ihany. Ny fanamariana fahatelo amin'ity baiko ity izay hitantsika eto dia hoe baiko ny Batisa amin'ny ampiasana ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary Fanahy Masina. Lay Andriamanitra trinitaire, lay Andriamanitra telo izay iray no miara-miasa mahafeno ny Batisa, zany hoe ny fahafenon'Andriamanitra mihitsy no miasa eo amin'ny Batisa. Ary izany no tsy azo anaovana tsinontsino ny sakramentan'ny Batisa satria sady feno ny herin'Andriamanitra no misy ny fanatrehan'Andriamanitra feno, ka tsy misy afaka miteny indray manao hoe tsy Batisa iny fa tsodrano, hoe tsy Batisa iny fa fametrahan-tanany, fanatetevana ranam-bolo. Tsia, ny fahafenon'Andriamanitra mihitsy sy ny fahefany feno no entin'ny fiangonana manao Batisa. Arak'izany, ny andraikitry ny fiangonana dia ny manaraka tsakany sy andavany fotsiny ihany ny baiko izay omeny Jesoa azy. Tsy maintsy manao Batisa amin'ny fiangonana satria baikon'i Jesoa zany. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo, tsy fombafomba ritualy na ara-liturjika akory ny Batisa,
tsy dingana tsy maintsy atao satria hoe efa tonga ny fotoana fa tena baiko miorina sakramenta miorina amin'ny baikony Kristy, ka izany no tsy anaovan'ny fiangonana ho zavatra maivan-danitra ny sakramenta ny Batisa. Ndao ary avako tsarovy fa baikon'i Jesoa io ny antony nahatonga antsika hanao izany, ary baikon'i Jesoa izay mbola tsy vita rehetra koa mba ho atao Batisa satria izany ny teny. Deo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao zay amin'ny Fanahy Masina, ilay efa nanao Batisa anay tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina, ka nandraisanay ny fahasoavan-dehibe tao amin'i Jesoa Kristy zokinay. Ankehitriny ianao dia maniraka anay ho any amin'izao tontolo izao, ampianatra izao tontolo izao, hanao Batisa izao tontolo izao, mba handraisan'izy ireny koa zany Fanahy Masina izany. Ampaherezo ary ny fiangonanao, ampaherezo ny mpitory filazantsara rehetra, ampaherezo ny mpitandrina rehetra, andray zany baiko ny fanaovam-Batisa izany mba homendrika sy hatanteraka ny asa zay nanirahanao azy. Amin'ity ity Tompo, mahatsiaro-bavaka manokana izay amin'izao farany herinandro zao, ny fiomanam-panahinay, ny fiatrehanay, ny fanompoana rahampitso apetrakay ampela-tananao Jesoa. Ary amin'ity an'ity izay dia mivavaka ihany koa an'ireo izay voafonja rehetra, na inona nahatonga azy ihany, ianao no efa niteny fa raha ny Zanaka anao nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Omeo azy ny faherezana, omeo azy ny fahamarinana sy ny fitsarana marina avy aminao Andriamanitra. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen.